Ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo dia nisy ny fiaonana teo amin'ny mpandraharaha Ratsolika sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fitondrana maefa tao anatin'izay dia nisy ny teboka izay nampanantenain'ny fanjakana fa ho tanterahana. Hatramin'izao anefa tsy mbola tanteraka izay fampanantenana nomeny ny fanjakana malagasy izay voatery nampiakapeo araka izany ireto mpandraharaha manjinjara ny solika eto Madagasikara ireto. Nandefa taratasy fampatsiahivana sy fanerana ho an'ny ministeran'ny solika sy ny ministeran'ny vola sy ny tedi-bola ny GPM na ny vondron'ireo mpandraharaha ara-tsolika. Voalazan'ny GPM fa nampanantena ny fanjakana fa ankatony fifanarahana mikasika ny antsoina hoe compensation ho an'ny vanim-potoana manomboka ny voalohan'ny volana Janoary hatramin'ny 30 volana Aprily lasa teo sy ny fifanarahana mikasika ny sandam-bola vahiny ho an'ny voalohana volana Jolay hatramin'ny 30 volana Aogositra. Tsy voa izao no milaza ireo kompania tsolika fa misy ny fantiantoka eo amin'izay sehatry ny solika izay. Milaza izy ireo fa noho ny fahasahiranana arabola izay ateraka izany dia mety ho voatery ampiato ny famoahana na ny dédouanement an'ireo entana tonga ny faraparan'ny herinandro lasa teo ao amin'ny serana Tsambony Tomasina izy ireo. Ny eo anivon'ny ministeran'ny solika dia nilaza fa eo ampandinihana ireo fangatahan'ireo mpandraharaha izy ireo. Ny ofisym-pirenena misahana ny solika kosa dia nanamafy fa tsy misy ahina ny tahirin-tsolika izay ananantsika. Raha ny tahirin-tsolika manerana ny nosy no resahana dia mahatratra 420 andro ho an'ny lasantsy, 410 andro ho an'ny solika fandrehatra ary 240 andro ho an'ny gazoil. Ho an'ilay cargaison voatonga ao amin'ny serana Tsambony Tomasina dia ahitana lasantsy 1,3 metatra toratelo, solika fandrehatra 2,000 metatra toratelo ary gazoil 3 metatra toratelo. Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra na tena ampiato izany famoahana izy ireo ny solika voatonga ao amin'ny serana Tsambony Tomasina izany ireo mpandraharaha ara-tsolika na tsy.